La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, Manulcho anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Omendanja sy ankalazaina amin'ny fomba miavaka androany 10 Aogositra ho an'ireo mpino katolika ny Assomption. Tahaka ny andro rehetra voadidy ho amasinina nisokatra avokoa ny fiangonana katolika rehetra. Nahazo EPP vaovao ny fokotany an-tany marina amin'ny commune Ankadinandrena. Vina ahitana sy angadina nanana amin'ny fanamboarana ny sekoly ny fikambanana Construisons pour Madagascar sy eromponina ny antoerana. Isokatra amin'ny taom-pianarana ho avy io ny sekoly ka hanampy amin'ny fampiodinana izany antoko malagasy miara-miainga. Rehefa tsy tafapetraka ny ANRCM ny senino andray an-tanana ny fitsinjarana ny anjara fitenenan'ireo kandida amin'ny anomanjerim-panjakana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Aoriana natsapaky ny laharan'ireo kandida afaka herinandro no ahafantarana izany. Miverina miasa indray ny orinasa vahiny Maclaysim Giana izay manao fitrandrana volamena ao Voilava Mananjary ho leponina any antoerana. Amin'ny andro alina ireo vahiny no miasa raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena dia toy any raharaha fianjerana tetezana lehibe tao Italia. Tafakatra 27 eo namony ainy raha ny tatitra voaray farany. Nadidindreo arahanao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy tonga sondray eto amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Golo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny finoana avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao dia omena andanja sy ankalazaina amin'ny fomba miavaka ny andron'ny 15 ny volana Aogositra ho an'ireo mpino katolika ny Assomption. Izany tahaka ny andro rehetra voadidy ho amasinina nisokatra avokoa ny fiangonana katolika tamin'ity androany ity. Mampionona rakotoarson. Renin Jesosy Kristy Masina Maria, i Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra tonga nofo, mazava ho azy ireo fa renin'Andriamanitra izany Masina Maria. Antony indrindra nomezam-boninahitra sy hanajana azy manokana isan'andro ho an'ny mpino katolika indrindra amin'ity andro ny 15 Aogositra ity. Ankoatr'izay, manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanomezam-pahasoavana ihany koa izy, araka ny torotenin'ny pretra iray. Dia hoe ao soratra masina dia milazay izy hoe ianao vao amin'ny lioka toko voalohany ao manazava be lehibe no manzara ho zanaky ny andro ilay masina nateratao. Ho feno fanamasina alofa ny fanamasina ianao ary ny zaza teratao dia teraka zaza lahy ianao zanaky ny andro ilay nateratao zany hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra. Ka i Masina Maria zany hoe reny zanak'Andriamanitra hoe reny zanak'Andriamanitra dia iny izany reny n'Andriamanitra. Mitovy amin'ny andro voadidy ho amasinina rehetra, misy ny lamesa amin'ny ora intelo isan'andro ary iopok'olona avokoa ny fiangonana katolika rehetra tamin'ity androandroany ity. Ho an'ny teto amin'ny akaranosy vavaka manokana no hamarina manokana tamin'ny fanomezana sakramentany kominio an'ireo tanora maromaro ny fankalazana. Raha fitokanana tsangam-bato lehibe, misy ny sarin'ny Masina Maria teny amin'ny akarandohaly kosa no nanamariana ity andro ity ho an'ny diosezan'Antananarivo. Hatramin'ny taon-jato fahatelo no efa nankalazana ny nampiakarana amboninahitra amin'ny Masina Maria any an-danitra. Finoana maromaro kosa ny mino sy mankalaza izany, saingy samy manana ny fomba andikana ny fomba ny akarany fotsiny. Ao no milaza fa natory izy no nampakarina, fa ny katolika kosa mino fa i Masina Maria velona somatsara ary nampiakarina amboninahitra any an-danitra.
Lafy vaovao hafa kosa indray dia nahazo EPP vaovao ny fokotany an-tany marina ao amin'ny commune Akantinandrina. Ny fikambanana Construisons pour Madagascar sy ireo mponina any an-toerana moa nanao izany. Isokatra amin'ny taom-pianarana ho avy izao moa ity sekoly ity ka hanampy amin'ny fampiodinana izany antoko malagasy sy miara-miainga tany an-toerana Ivrisha. Notokana nandroany ny EPP Frederic Watkins ao amin'ny fokotany alakamisy an-tany marina commune Ankadinandrina. Araka ny fanazavana, vinahitana sy angadana nanana ny fotodrafitrasa ny fikambanana Construisons pour Madagascar, ivondronan'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly ambony any Lafrantsa sy ny fikambanana fanilo. Mitentina 4,100,000 euro ny fotodrafitrasa, ny fanometanana tamin'ny fananganana ny fotodrafitrasa, ny fikambanana sy ny mponina. Donc déjà même avant de partir, on a relevé les fonds. Nitady lalam-bola samihafa izahay ary nanokatra compte maro na ahafahana nanangona vola nananganana ny fotodrafitrasa. Niarana ansakaiky tamin'ireo mpanamboatra ny sekoly ihany koa izahay teto an-toerana, indrindra tamin'ny fanaovana ireo asa madinika. Nanomboka tany amin'ny fananganana ny fototra hatramin'ny nahavitany fotodrafitrasa. On était avec eux et c'était fort sympa. Je pense qu'on a tous été marqués par l'enthousiasme des enfants. Nanaitranay ny fahazotoana sy ny fahavononan'ireo ankizy sy ny mponina nanampy tamin'ny fananganana ity sekoly ity. Ohatra amin'izany ny fahatongavan'ireo mpianatra marobe manampy anay eto isaky ny asabotsy. Firaisankina izay tsy tany amin'ny tany ny avianay. De leur école parce qu'ils nous ont aidés encore plus que nous on les a aidés. Nahazo tombony manokana ny fokotany an-tany marina amin'ny fitsangana ny fotodrafitrasa toy izao, indrindra fanatanteraina ny teti-pivoarana ho an'ny fampianarana raha ny fanazavana, hanala fahasahiranana ho an'ireo mponina mampianajanaka, ato amin'ny fokotany an-tany marina ihany koa ny fotodrafitrasa, hoy ny lehibe ny fokony tany. Taloha dia tsy maintsy mankadrina foana ny mpianatra, dia manano sarotra eo amin'ilay resaka hitanao ny ankizy rehefa misaraka amin'ny ray aman-dreny fitaizana sy raha amin'izany. Izao zany rehefa misy CG ty, misy lycée Masera, dia sarotra tsony ny fitaizana satria tazainy ray aman-dreny isan'andro ny ankizy dia zay ny tombontsoanay ho an'ny vahoaka ety Antamarina. Eo amin'ny 12 kilomètre eo zany miala eto, dia na le fanaterana vatsy izy manano sarotra be. Satria le ankizy efa misaraka amin'ny ray aman-dreny dia sarotra be le mitaiza azy. Dia mienjy fahasirahana izay no misy fototrafitrasa ety fokotan'ilay zao. Isokatra amin'ny taom-pianarana ho avy izao, ny volana Novambra ny sekoly raha ny fanazavana. Nanamafy ny fahavononany hanampibetsaka amin'ny fampiodonana ny sekoly, ny antoko malagasy miara-miainga. Ankoatra ny fanolorana fitaovan'ny mpianarana, iantoka mpampianatra mpandeha ny fampianarana ihany koa ny antoko raha ny fanazavana. Tsy ampy raha fahazahoako ny resaky chef zapo teo ny mpampianatra anokafana sa ampy zay. Mba misy ataony ray aman-dreny zany manao ezaka tsika satria tsy ampy zay mpampianatra zay dia manentana antsika menakavy fa izay mivady amin'ny fotoana voalohany ity dia antoka mpampianatra anankiray mba ahafahan'ity sekoly ity tena miasa. Sao dia araka lazainy madame nalaina teo hoe atsangana fotsiny rindrina nefa tsy miasa tsara ary tsy mandeha manasoa ny zanakitsika. Sampo zay fomba samy manao ezaka daholo. Raha ny fanazavana trany, ny volana Novambra ho avy izao no isokatra ity sekoly eto alakamisy an-tany marina ity, isan'ny sekoly ambaratonga fototra goavana indrindra ity EPP Frederic Watkins ity, raha ampitahaina amin'ireo sekoly 5 any an-toerana. Tontolon'ny politika dia manentana ny vahoaka ny Rivomamy sy ireo vahoaka amin'ny faritra Itasy iny ho tonga marobe amin'ny Zoma. Maraina izao anotrona ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andro Rajoelina izay iona mivatana amin'ny mponina Amelaberatra mahakasika ny IEM. Fanampanazavana. Eto zay amin'ny mampikambana anay ao anatin'ny malagasy miara-miainga ao anatin'ny distrikta na Rivomamy izay mandrafitra ny KMD isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina dia manentana itsika mpikambana rehetra mpanao asa tanana io na olon-tsotra io na mpanao politika io indrindrindrindra ao anatin'ny distrikta na Rivomamy itsika any amin'ny faritra Itasy mba ho tonga marobe ao amin'ny Rivomamy ao amin'ny kianja fanaovam-baolina ny azo mamaraina zao satria hidina ny Andriamatoa Rajoelina izay ao anatin'ny malagasy miara-miainga dia resy lahatra tanteraka satria ny tenako dia efa nitantana ny faritra nandritra ny fataona ary mahafantatra tanteraka ny olana misy antsika ao amintsika ao indrindrindrindra itsika ao Rivomamy ary ny vahaolana dia mifanitsy indrindra amin'izany no entiny Andriamatoa Andro Rajoelina manentana tongava marobe amin'ny Azoma maraina ao amin'ny kianja na Rivomamy.
dia makasitraka sy makatelona ary miarahabantsika sady fa eona maro be ao tsika amin'ny azoma maraina. Rehefa tsy tafapetraka ny NRCM ny CENI no handray an-tanana ny fitsinjarana ny anjara fitenenana ireo kandida amin'ny hainomanjery mpanjakana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Aorianany atsapaka ny laharana ireo kandida afaka herinandro moa no ahafantarana ny makasika izay. Michela Renardo. Aorian'ny fahafantarana anisan'ireo kandida hirotsaka ho vidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena hanampisy ireo mpikamba ny CENI ireo solitena ny kandida isan'isany. Aorian'izay kosa nisy ny fitsinjaran'ny CENI ny fotoana hitenenana ireo kandida ao amin'ny fahitalavim-panjakana na ny temps d'antenne araka ny andininy fa 700 amin'ny lalàna Fehizoro lalina fa 740 tipika ohatraohatra 7 momba ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka noho tsy fitsanganana ny ANRCM na ny autorité nationale de régulation des communications médiatisées. Raha ny zava-misy aloha ankehitriny dia tsy tafapetraka izay ANRCM zay ka dia ny CENI no hiandraikitra an'izay fanaraha-maso ny ofizotra ny fampahalalam-baovao sy ny serasera mba hanaraka ny ara-drariny sy ny fitoviana ho an'ny kandida izay akina amin'ny isan'ny kandida satria ny ora tsy mitombony 24 heures ihany. Raha ohatra ka ataontsika hoe 10 ny kandida mety bebe ny anazy. Raha 9 ny kandida mety mikena dia arakaraka manomboka le 27 zany. Dia efa mikontiny antsoina hoe temps de parole sy ny temps d'antenne mbola tsy propagande akory zany fa à partir le 27 août zany hoe voafantatra fotsiny le kandida dia manomboka ny ampitsony iny dia efa miasa le ANRCM manisa ny temps de parole sy ny temps d'antenne ny tsirairay avy. Dia tsy maintsy mampiatra le principe d'équité sy ny principe d'égalité ao anatin'ilay. Malalaka kosa ny fahitalavitra tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny fotoana hitenena ny kandida. Tsy maintsy manaja kosa ny principe d'équité izany hoe ireo rehetra izay manana ny vola apetraka. Ny fahitalavitra dia tokony afaka hitendra ny fanazavana azo teny amin'ny CENI hatrany. Manomboka ny 1 Aogositra araka izany no hamaritra ny pitsopitsony toy ny fanomana ny fifidianana rehetra. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia niakatra manodidina ny 700 ny sarandalana eny amin'ny zotra régional nanomboka ny fiandohan'ny volana Aogositra ity. Ny fitombon'ireo mpandeha noho ny fialan-tsasatra sy ny vampitoana ny famadihana moa ny mahatonga izany. Fanadiny miantarandriana. 30 amin'ny 700 ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny zotra régional tato anatin'ny roa herinandro. Izany hoe ho any Antananarivo mizotra n'Antsirabe ohatra. Niakatra ho 2,2 ariary ny ambandrindra amin'ny sarandalana raha toka teo amin'ny 4,000 ariary ny volana Jolay lasa teo. Mpandeha aloha betsaka nandritra n'iny herinandro iny zao be da be mpandeha 60 000 amin'ny frais teto. Izy aloha tsy dia miakatra fa misy manao 75 zany le zalahy le tsy coopérative fa ny coopérative 60 eo ihany. Ny antony le izy zany le mpandeha betsaka. Ndraindray koa moa zay eto mitondra mora rehefa mba hanina fa le gasoil koa efa miakatra le gasoil. Miakatra kely le frais rehefa vacances. Voyage aloha zany zao aller retour ihany satria any tsisy olona mihitsy dia tsy maintsy miandry andray aloha mamonjy ale aty. Ambatolampy Ambomandroso Antsirabe ireo no maro mpandeha indrindra nanomboka ny fiandohan'ny volana Aogositra ho hatrany ny mpamily. Saikanao fialan-tsasatra ny ankamaroan'ny mpandeha. Ny tena be mpandeha zany zao dia nisaka hoe iny efa ohatra zany zao hoe resaka taxi bro zany zao dia be olona tolotolo satria vacances mpianatra. Sotra be mpandeha zany zao dia ohatrany hoe ETN régional le. ETN régional aty zao mena tsy RN7 RN7 betsaka ma satria zao vao vacances mpianatra moa zao ty vanomboka amin'le famadihany zao vao manomboka zany. Mpianatra zay vao vacances tsy za vao misy anao ny taxi brousse mihitsy mpamaty ambetsaka dia paka vacances ohatran'izay. Ankoatr'izay isan'ny nampiakatra ny sarandalana ihany koa ny fiakaran'ny vidijolika. Tsy niova kosa hatreto ny sarandalana ho an'ny zotra nasionaly. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy voafehan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tanàna Antananarivo sy ny Samiva ny asany indrindra ny tontolon'ny fanadiovana sy ny lakan-drano any ny fanorenana tsy ara-dalàna na dia efa manao ny anjara asany aza ny avy eo anivon'ny fokontany raha fitaranana voaray tamin'ity androany ity. Henri Florian. Manoloana ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fanorenana tsy manaraka ny drafitra tokony ilaina eo ihany koa ny fanotofana tany tsy ara-dalàna eto anevo ny komina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina izay miteraka voka-dratsy eo amin'ny vahoaka. Mitana ireo mpivarotra sy ny mpampiasa lalana eto amin'ny fokontany anaty azo isotra sy ny manodidina
vokatra ny fitsoky ny mpanambola iray izay milaza azy mahitahita. Eo ihany koa ny tsy fandraisana raikitra avy amin'ny mpitondra. Amianty zay menacé tongavany eto boaro zay zavatra mampalala nefa misy zavatra ny anazy fe zany tiany adio fa ny anay tiany aloto izahay menacéna angalany sary iny refa ohatra ke misy ny azo fampiresana hoe do fampiresana manamboatra tsitsy problème aminay le izy afaka manamboatra zay. Ankoatr'izay maro amin'ireo mpivarotra sy ireo mpividy ihany koa ny oarany fanendahana sy ny sintomahery amin'ny andro atoandro indrindra fa ny alina ao anatin'ity fokotany ity. Tsy tonga araka amin'ny fotoana araka izany ireo mpitandro filaminana amany olona eny an-toerana. Fahalalana koa zany mba hijeriny ety amin'ny tanàna satria ety zany ny mpanendaka koa manao ny ataony. Rehefa fifidianana dia ilaina le politika, ilaina le avan-tanàna fa rehefa tsy fifidianana mila amin'ny polisy zany mba hoe anara-maso an'ity tanàna ity fa eto zany ampijaly mivarotra tondra antsy mihitsy le rony eto. Ankoatra izay isan'ireo antraika ny voka-dratsy ny fahatsitsiany ny daly ihany koa dia ao anatin'ny fokotany natsimony ambodiny sotry. Fanontaniana mipetraka amin'ny mponina ny hoe aiza ny fanjakana, aiza ny ministera-pia, aiza ny tompon'andraikitra. Tany mahazo ny fokotany aty atsimo fisity ambodiny, aty atsimo sekitera atsimo dia efa miteny amin'ireo tompon'andraikitra nefa zao ny zava-misy. Asa inona ny tokony atao amin'izao iandry fahavaratra ve zao sa iandry fifidianana vo vita zao zay ny teny mba apetraka. Tsy hita mazava ny anjara andraikitry ny fanjakana fa atao zara lasa manao tapimaso fotsiny amin'ny fandoriany vahoaka eny ny fotony. Ilaina ihany koa araka izany ny mpitondra manana vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary afaka mamaha ny olana eny ny fotony ihany ny vahoaka. Miverina miasa indray ny orinasa vahiny Maklay sy Magiana izay manao fitrandrana volamena ao Voilava Mananjary hoy ireo mponina any an-toerana. Amin'ny andro alina ireo vahiny no miasa raha ny fanazavana voaray iona saina. Rehefa nakatona nanomboka ny fiafaran'ny taona teo, taorian'ny fitanterana izany teto amin'ny fampalaram-baovao ny Cool TV FM sy ny fandarana manokana momba ny fitrandrana volamena ataon'ny orinasa Maklay sy Magiana. Niverina nitrandraka indray izy ireo raha ny fanazavan'ny mponina. Ny faefatra amin'ny volana Aogositra teo dia nisy polisy de mine taty nilaza fa hanokatra ny carrière efa midy. Nefa rehefa nizorena le ordre de démission, de contrôle, constatation, évacuation et répression des infractions minières no nisy tao. De ny 6 Aogositra nefa de niverina miasa indray ireo sinoa ary ny 11 Aogositra de nisy SBOK tena namaivay be ka nanataka an'le câble an'le machine an'le sinoa. Dia nijanona niasa izy ireo tagnaty indray andro fa ny 20 ny volana Aogositra nefa dia niverina niasa indray ireo sinoa. Ka iansoana anareo olobe ny firenena mba entina isoroka ny olana mety hitranga. Marina fa tsy mbola nisy fotoana nanekeny vahoaka na dindray mandeha tamin'ireo dingana maro natao taty an-toerana toy ny hoe consultation publique sy ny sisa. District aloha i commune aloha sy eto an-toerana ny be ny tanàna fa asa manao vakansy any velany any fa tsy fantatry eto aloha eto amin'izao. Le ny district moa zany izy anisany nanao signaler ordre de démission nentin'ireo police de mine taty. Niverina naloto ihany koa ny rano raha ny fanazavan'ireo mponina hatrany taoriana izao fiverena ny fitrandrana izao. Avy eo de simba koa zany le fambolen'ny olona magnamorony rano, ny rano maloto. Le rano maloto zany machine miasa de maloto be rano satria machine roy zao miasa ty. Sy mandry amin'ny alina izay vahoaka magnakaiky egny. Miasa alina zany le machine de migodadagodadaka be zany le vato avy agny. Andrasana ny fandraisana andraikitra ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany manoloana ity tranga ity. Raha ny zava-misy manararoatra ny teo-draram-pirenena misy ankehitriny ireo vahiny mpitrandraka ka manohitra ny asany noho ny tsy fananana taratasy ara-dalàna fa ihany koa ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Tapitra ny tapany voalohany vaovao anaraka dokavaso isika aorian'ny izay no hitantsika mahakasika ny fioaram-pefy ataon'ny polisy pirenena any farafangana any. Eo ihany koa ny asa miavaka izay efa mahazatra anao fandanjana eny amin'ny sisin-dalana eny no hitantsika anio rehefa avy eo ary.
mahafinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safid que numéro 1 Malagasy. Hello? What's a pretty little thing like you doing out here all alone? Shut her up! Please. Forgive me, Father, for I will sin. It's date night. Araky ny bande-annonce hitantsika teo iny, I spit on your grave izay indray no horonan tsara rahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia miantso vonjy amin'ny mpitondra fanjakana ireo mponina ho farafangana amin'izao fotoana izao. Antony tsy voaazany zon'olombelona ary manao izay tiany ataony polisy-pirenena amin'ny antoerana fanadinika eto Andriatsilavo. Faritra isan'ny malaza amin'ny fananana zavaboary ary mitantana ny laharana 10 amin'ny faritra 20 eto Madagasikara ny faritra Atsimo Atsinanana, saingy laharana farany kosa raha amin'ny sehatra fandrosoana no izy mahantra. Tsy ny fantrana ihany anefa no tena mianjady amin'ny olona ao an-toerana ary na dia eo aza ny asan-dahalo. Eo ihany koa indraindray amin'izao fotoana ny fanamparam-pahefana amin'ny tsy ara-drary ny ataony mpitandro ny filaminana indrindra ny polisy. Ray volana teo eo izay, velon-taraina ny mponina amin'ny faritra manombo farafangana fa misambotra olona amin'ny antony tsy mazava loatra ny lehiben'ny polisy ao farafangana. Raha ny rara ivelan'ny farafangana nefa tsy tokony ireo polisy fa ireo zandary no miandraikitra izany. Ankoatra izay, tsy tokony hiotry ny 720 ora ny fanaovana fanadihadiana. Misy anefa no nidina nandritra ny efatrandro tao amin'ny violon ny an-toerana. Miorora avokoa ny mponina amin'izao fotoan'izao, anika milaza izy ireo fa aleo mifanehitra amin'ny dahalo toy izay samboriny komisera. Ny alatsinainy lasa teo no nitaraina ny mponina tany an-toerana fa teo ampanaovana ny fivorim-pokon'olona ny président Fokontany ao Mari-Panay no nitofirin'ny polisy saingy tsy voatifitra. No ny antony tsy mazava ihany koa no nahatonga izany fitofiran'izany. Aiza ho aiza ny fanajana ny zon'olombelona manoloana izany. Tsy ireo polisy ve no nahatonga ny raharaha an-tsakabary izay mbola tsy milamina hatramin'izao ka mahatonga ny rehetra ilaza fa ao no anjakan'ny kolikoly sy ny fitiavam-bola. Olona tsy manana ny kalitao sy ny fahaiza-manao ary ny fitondran-tena takiana amin'ny mampitandro ny filaminana azy akory no voaray no ny fahafantarana olona sy ny kolikoly.
any ka rehefa mahazo toerana sy fahefana dia milaza ho tompony lalàna ka manao tsinotsinona ny vahoaka madinika. Tsy ny any faravangana ihany nofo andraisana fitarainana manoloan'izany fa saika ho manerana nosy indrindra amin'ireo faritra lavitra andrina. Na izany aza tsy ireo polisy rehetra no miopefy tahaka izany ka tokony andraisana fapetra faran'izay aingana mba tsy handoty ny fianakaviam-ben'ny polisy-pirenena ary hanazava ny isain'ny mponina ahafahana misoroka ny fitsaram-bahoaka. Anjaran'ny tompona andraikitra sy ny mpitondra no manao fanadihadiana eny fotony ka hitondra vahaolana sy tsapahit-tanana eny anivon'ny fiarahamonina. Isan'ny ireo komuna ianteheran'ny faritra Itasy eo amin'ny tontolon'ny famokarana sy ny fiompiana ny komuna Anosy Ifanja. Olana goavana ianan'ireo tantsaha amin'izao fotoana izao anefa ny sehatra ny fananantany. Henri Florian. Isan'ireo komuna ianteheran'ny fotom-piveloman'ny faritra Itasy ny komuna Anosy Ifanja. Komuna manana sakana manokana amin'ny tontolon'ny fivelomana, ireo amin'ny tantsaha manokana eo amin'ny sehatra ny tontolon'ny fiompiana indrindra fa ny fambolena. Ety farany izay isan'ireo misedra olona goavana tahaka ny komuna Nalavory eo amin'ny tontolon'ny fananantany. Ity komuna Anosy Ifanja ity izay tafiditra ao anatin'ny zone d'aménagement foncière. Angatanan'ireo mpona araka izany ny amahana ity olona ity noho izy ireo miaina ao anatin'ny sehatry ny fambolena indrindra fa ny fiompiana. Anisan'ny hoe fahavalon'ny fihavalana dia mahakasika indrindra resaka fananantany. Ikambanana amin'ny komuna Nalavory any ity moa resaka hoe colon fa ny komuna Anosy Ifanja dia tafiditra ao anatin'ilay manana antsoina hoe sada manokana na statut obsolète zany. Ilay antsoina hoe zafy na zone d'aménagement foncier. Dikan'izy dia didim-panjakana zany nametraka an'io. Hoe ny faritra Ifanja dia natao toerana natao hoe zone d'aménagement zao toerana fanandramana. Rehefa vita ny fanjakana tany amin'ny taona 2020 tany ny fanajariana. Dia hatramin'izao zany ny olona ao amin'ny komuna Anosy Ifanja dia mbola tsy misy manana toa hoe taratasy manamarina fa nazo tany fa dia mbola tany panjakana. Dia ny zavatra efa ambany takin'ny atao hoe mpampoly hatramin'izay dia hoe ny mba hiverenan'ny tany ho an'ireo olona nanamainty milaliny tany. Izy nefa dia didim-panjakana izay dia tsy maintsy didim-panjakana ihany tokony ametraka an'ilay mamela an'ilay izy lasa azon'ny olona angatahana zany dia miandry an'izany olona tamin'izao fotoana fa fanapahan-kevitra politika ilay izy. Ankoatra izay, saika ireo komuna ambanivohitra amin'ny Anosy ihany koa no misedra olana eo amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Manao antsoava araka izany ireo vahoaka na toerana mba hijerena akaiky ity olona teraka ny tsy fandriam-pahalemana sy ny olana ny fananantany ity izay efa misy dingana maromaro nataony eo anivon'ny komuna fa tsy natamba olona hatreto. Soava ataonay dia manamafy ny fangatahana izay efa natao hoe ny tany satria efa misy ny étape solaire efa vita ny arahana tamin'ny tetikasa izay nifandiko tao efa misy fantatra hoe ity tany ity dia rano na manamainto ny lalana ity ity tany ity dia andranony ity fa ny famerenana an'izay ho azo ngatahana izay zany tena tediavin'ny olona ka izay no manaovana antsoava PDB ny dingana natao teo anivon'ny komuna nanao fangatahana teny anivon'ny ministère makasika ny fanajariana tany nakany amin'ny direction générale service foncier efa nisy fidinana fahalalana maromaro nidina tany nijery fotony zavatra misy tany fa ilay tena fanatanterahana sy ilay fanovana ilay didim-panjakana mihitsy no mbola tsy tonga amin'izao fotoana izao dia hoe anaovana antsoavy mihitsy. Lesaka maromaro araka izany no hita tao anatin'ity fitondrana ity. Eo ny tsy fahavitan'ny fotodrafitrasa amin'ny teny nomeny indrindra fa tsy fandriam-pahalemana eny rehetra ireny eny nivon'ny tantsampamokatra sy mantoka ny volony sy ny fambolena ihany ny vahoaka malagasy no andefany voalohany. Ilaina araka izany ny mpitondra mahafehy sy afaka mamany olona tsy fandriam-pahalemana amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Tsy ampy kosa ny fanohanana ny tanora manana tetikasa eto Madagasikara vitsy manoloana izany moa no mahatotosa izany hatramin'ny farany lafy ny ara-pitaovana sy ny ara-bola no sakana amin'ny ankapobeny fanadiny miantarandriana. Vitsy amin'ny tanora malagasy no mahatotosa tetikasa hatramin'ny farany. Raha toa ka tanora avokoa ny antsasa manila ny malagasy araka ny antotan'ny farany teo anivon'ny Instat. Sakana tsy ahafahan'ny tanora mampiroborobo ny tetikasany ny tsy fampiny fanohanana raha ny fanazavana. Dia hoe ahoana no ahafahana mamadika ny hevitra rehetra ho lasa tetikasa mivaingana satria hita be mihitsy ny tanora manana hevitra sy tetikasa fa tsy mahazo an'ilay tohana izany tsy voatery hoe tohana ara-bola fa na dia fahaiza-manao ana olona fotsiny zaraina aminazy ireo mba ahafahany manatsara ilay hevitra. Avy eo dia ny zavatra rehetra koa dia mila atao amina échelle ngeza satria zaniny fa
eo amin'ny lafiny arabola ohatra araka ny antotanisa avy amin'ny fikamanany tsy miankina iray amin'ny alalany lova ny vola fahany 20 isanjato ny tanora manatontosy tetikasa eny isanjato ny avy amin'ny banky trosa amin'ny fianakaviana ny 40 isanjato ary ny microfinance ny 4 isanjato afana mampandroso ny firenena nefa ny fampiroboroboana ity sehatra ity. Izany hoe ny zavatra rehetra izay vetintsika hoe mety dia mila atao a l'échelle igana be izay no mahatonga antsika hoe mila tanora be afaka matetika avy hatrany dia ny farany a vokatra na hoe impact satria ny tanjontsika dia hoe izay hevitra rehetra taporahana fa misy vokatra afaka tanana hatrany. Vitsy araka izany ny tanora miditra misehatra ny famoronana tetikasa araka ny antotanisa teo anivon'ny fifipamana ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy latsaky ny 30 isanjato ny tany tanora vonona ny anangana orinasa eto Madagasikara mandidina ny 7 isanjato no tafiditra ho mpiasam-panjakana raha tsy ahivona tanora avokoa ny 70 isanjato ny 4 tapitrisa tsy manana asa eto amintsika. Ny fandanjana eny amin'ny sisin-dalana ny asan'ny rasolo izandray no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Michel Arna Artsona. Amin'ny valora maraina no miainga ao an-trano ny rasolo ary mamonjy irony tsena manerina ny Antananarivo irony. Androany izao dia teto Analakely no nisafidiany hamelarina ireto fitaovam-piasany sy fampidiram-bolana ireto. Ny fandanjana olona eny amin'ny sisin-dalana izay no antom-piveloman-drasolo. Raha ny fanazavany 70 taona ny maro nanaovana izany asa izany. Nanomboka tany 1972 tany any nanovako an'izao asa zao. Ary ty asa ty moa dia fitadiavana fivelomana. Asa ataoko zany dia le hoe mandanja zany olona zany ety amin'ny atsena zany. Ety amin'ny public ety zany dia mandanja ny asako. Ka efa ela nanaovako azy tamin'izy mbola 10 francs ny fandanjana tamin'izany fotoana zany. Amin'izao fotoana izao izy efa miakatra zany dia efa lasany amin'ny nanana asa irasolo tamin'ny fahatanjany amin'izao kosa ity fandanjana ity no ataony vadinasa amin'ny fambolena ny ambanivohitra. Olona zato farafabetsany no olona tonga milanja eto aminazy isan'andro rehefa mandeha ny tsena. Zara fa mahita 30 izy rehefa tsy be ny olona. Niainga tamin'ny balansana fandanjana iray izao efa fandanjana 4 no mivelatra manoloana azy. Ny otrany azo efatra ny ampiasaiko. Dia efatra io zany hoe sasa zany ohatrany hoe karazany hoe secours zany. Dia raha ihany aloha no ampitena miasa amin'izao. Fa rehefa tena betsaka ny olona dia ndray miasa daholo masinina rehetrarehetra. Aloha zany manana asa zany fa zao efa lehibe. Tamin'ny za mbola presque hoe 18 ans 30 ans tanoany zany na hoe 40 ans mihitsy dia nanana asa zany maçon ny asako. Maçon manao trano reny. Mavelona dia hoe atao hoe mavelona ihany izy eo amin'ny ara-tsakafo. Fa raha hoe ara-pitaovana sy ny karazany tsy dia mavelona satria amin'izao fotoana izao hitanao fiainana fa sarotra tsy maintsy miaraka amin'ny hoe fambolena, fiompiana any ambanivohitra any. Zay zany miaraka amin'izao asa ataoko izao satria kely. 5 ariary isan'andro no entin-drasolo mody ampivelomana ampiantohan'ny sakafo isan'andro ny fanazavany saingy tsy ampy anaovana tahirana vola azo amin'ny fandanjana. Marezaka iraisam-pirenena kosa indray dia toy ny raharaha fianjarany tetezana lehibe tao Italia. Tafiakatra 7 ireo namony aina raha nitatitra voaray farany fanadiny eo amin'ny sariny France 24. 20 metatra tamin'ny 20 amin'ny 100 metatra no nianjera omaly tamin'ilay tetezana Morandi any Italia ka nitarika famoizana aina 7 ary 40 hafa naratra raha nitatitra ny sampana mpamonjy voina any an-toerana. Nisy tamin'ireo namony aina tamin'izany no mpizahantany raha ny fanazavana hatrany isany amin'izany ny frantsay miisa 3. Tsy ho drivotra mahery atreto no voalaza fa antony niteraka ny loza. Fepetra no raisin'ny fanjakana italiana nanomboka tamin'ity androany ity ny fanaraha-maso ireo tetezana rehetra any an-toerana.
naantona ihany koa ny fifanarahm-piaramiasa miaraka tamin'ny orinasa autostrade per italia izay nisana ny fikojakojana sy ny fitantanana ny viaduc Morandi. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Sofa mandro daholo tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.